Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny MCTV ao anatin'izao akatiky ny fetin'ny iray izao dia manana fandarana manokana antsika ao anatin' amin'ity androandroany ity iresantsika momba ny iray. Manasanao anaraka hatramin'ny farany na raim-pianakaviana ianao na renim-pianakaviana mety ankohonana mihitsy nareo manaraka an'ity fandarana manokana androany ity fa anangana ny ankohonanao anasitrana ny ankohonanao ny fanarahanao an'ity fandarana ity. Nanasa manokana moa ny MCTV vahiny raim-pianakaviana pasteur Erzo avy eo amin'ny fiangonana Sandrany Jesosy Kristy. Miarahaba anao pasteur. Miarahaba anao Sogelody dia miarahaba antsika mpanaraka ny MCTV dia misaotra anareo ihany koa ny tenanay nanasa amin'izao fandarana izao. Ny raim-pianakaviana moa dia tena pilier ngeza be ao anatin'ny ankohonana eo amin'ny nivon'ny fiangonana dia iresaka momba an'izay mihitsika manana influence ngeza ny raim-pianakaviana eo anivon'ny ankohonana dia izay influence amin'ny filazantsara eo anivon'ny ankohonana sy eny ivelan'ny ankohonana izay no resantsika ao anatin'ity fandarana ity. Eny ary pasteur ao anatin'izao fetin'ny iray izao dia nitsarotsika voalohany indrindra moa dia ilay raintsika any an-danitra dia iray modely faratampony dia izy indrindra no mentsika voninahitra amin'ity androany ity sy ivon'izao fandaharana izao antony nanaovantsika an'izao fandaharana manokana izao zany. Nanao fanoharana manokana moa Jesosy ao amin'ny bokin'ny Matthieu rehefa nitory-teniteny an-tendrombohitra izy ao anatin'ilay sermon de la montagne dia niteny Jesosy ao amin'ny bokin'ny Matthieu toko 7:7 ka hatramin'ny 11 hoe ariza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no anome azy vato ary raha angatahany azy andrano no anome azy menarana koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zavatsoa ho an'ny zanakareo tsy mainka avany raha ianareo izay any an-danitra no anome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Dia Jesosy niresaka momba ny iray any an-danitra sy ny iray eto an-tany dia eo indrindra pasteur no idirako amin'ny fanontaniana voalohany zany hoe mbola mitombina ve izay fanoharana nomeny Jesosy izay amin'izao vanim-potoana izao raha ny hita mankony dia lasa mialangalana ny iray, misy karazana iray lasa mialangalana zany eo amin'ny famelomana ny ankohonana io. Misy indray hoe ny reny indray lasa mamelona an'ilay ankohonana, eo indray ny hoe samy mamelona ny tenany na ny iray na ny reniny dia ahoana mahakasika an'izay famelomana ny ankohonana izay zany pasteur? Saotra Sogelodiny amin'ny fanontaniana izay tena mazava tsara. Ny fanontanianao moa dia mifototra ny amin'ilay torin-teny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra izay nalainao tato amin'ny Matthieu toko 7:7 ka hatramin'ny 11. Eto izy dia mizara roa mazava tsara mihitsy. Amin'ny tapany voalohany izy dia miresaka an'ilay ray ety an-tany. Miteny mihitsy izy ato hoe koa ianareo na dia ratsy aza malala anome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Dia amin'ny tapany faharoa ihany koa izy miresaka amin'ilay raintsika izay any an-danitra, ilay raintsika tsara sady mpanao tsara. Milaza mihitsy izy hoe tsy mainka avafa ny rainareo izay any an-danitra no anome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Arak'ilay fanontanianao teo sady fanamariana ihany koa Sogelody hoe mbola mitombina ve io tenin'Andriamanitra io amin'izao fotoana izao? Ozy ianao hoe amin'izao fotoana izao ilay hoe misy ny ray mialangalana, misy ny ray tsy mandray andraikitra, dia ilay hoe samy maka ho azy, dia misy lasa ny reny indray no mikofokofoka ao an-tokantrano. Ary ny tena loza ary dia hoe ny reny mamelona ao an-tokantrano dia ilay raim-pianakaviana indray no mipetrapotsiny ao an-tokantrano. Izay moa ilay atao hoe tsombilo any amin'iny faritra atsimo iny. Na misy ary ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia tsy mahafoana ny tenin'Andriamanitra velively zany zavatra izany araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 24:35 hoe lanitra sy ny tany ho levina ozy izy fa ny teniko tsy mba ho levina. Noho izany mipetraka foana ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 1:5-9 hoe manao hoe fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonana ozy izy dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy
arak'izay voalaza zay dia tena ratsy noho ny jetilisa ary tsika ray izay tsy mamelona ny ankonany ary mazava be neny atao hoe ray tsy hoe miteraka fotsiny ihany fa tompony andraikitra tsy maintsy mamelona ny ankonany ary ny lalàna ary miteny an'izany mihitsy izany hoe alohan'ny iteranao ny zanako voalohany dia mila fantatra hoe tompony andraikitra ianao amin'ny famelomana azy izay ianao vao azo atao hoe ray. Mazava tsara izay pasteur araka ny voalazanao teo moa hoe ny ray zany tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay hoe fiterahana ny zanaka fa eo koa ny hoe fandraisana andraikitra amin'ny famelomana ny ankohonany izany hoe ka tsy tokony hitranga mihitsy izany le hoe renim-pianakaviana indray no mamelona an'ilay ankohonany. Misy aza moa ny tsy ray akoriny izy fa mahavita izy mandray andraikitra amina fitaizana ankizy maika fa hoe ianao raim-pianakaviana indray tsy hitaiza sy ho tompona andraikitra amin'ny zanakao ve ianao mamenatra izany dia izay mihitsy moa ny antom-pisian'izao fandaharan'izao mba hantsiana izay diso. Ankoatran'izay resaka fameloman'izay indray dia ny ten'Andriamanitra koa ny amin'ny Timoty voalohany toko 7:4 miresaka momba ny raim-pianakaviana hoe tsy maintsy manapaka tsara ny ankohonany. Misy nefa amin'izao arak'ilay resaka teo hoe ny renim-pianakaviana indray no lasa mamela an'ilay ankohonany rehefa izy indray no mitondra vola ao tokantrano izy no miasa dia mieritreritra izy hoe izy indray lasa afaka mibaiko maka an'ilay plasin'ilay ray dia ahoana indray mahakasika an'izay maha-kristianina antsika. Ie ka mihitsy ilay olana zogelody izany hoe fiantraika an'ilay zavatra nyresantsika teo aloha teo ihany rehefa miala amin'ilay famelomana tsinony ianao dia dikan'izany hoe miara amin'ilay toerana maharay noho izany le ray tsy mamelona dia tonga ho azy ao anatin'io Timoty voalohany toko 7:4 ny teneninao io. Lazany moa ianao mikasika andray fa ny tena marimarina kokoa izy miresaka ny amin'ny mpitanjana sy ny diakona ao anatin'ity boky Timoty voalohany toko 7 ity. Nefa ihany koa nefa tsy azo alàna fa ny ray ny tena mpitanjana voalohany ao amin'ny ankohona fa tsy hoe pastera ny ivelany akory. Noho izany une fois ianao miala amin'ilay famelomana ny ankohonany dia miditra ianao any amin'ilay tsy fifehezana ny ankohonany intsony. Azafady manapaka kely ny fanazavanao pasteur fa misy ny lehilahy ao anatin'ny ankohonany izy tena le mitsemboka tena manao ny zavatra rehetra mihitsy mba hamelomana ny ankohonany mandeha miainga amaraina mody alina fa ny fiarahamonina mahita mihitsy ny hoe le vehivavy mitondra an'ity ankohonany ity dia eo moa tonga amin'ilay fomba fiteny hoe hoentin'ilay vehivavy amin'sangany izany le lehilahy dia ahoana indray ny mahakasika an'izay zany pasteur. Resaka sanga moa ianao teo zogelody fa aleo le izy antsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesianina 5:22 hoe nareo vehivavy maneke amin'ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Ny vehivavy noho izany rehefa tsy manaiky ny vadiny dia miala amin'ilay fanekena amin'Andriamanitra ihany koa izy. Tsy hiditra lalina ny amin'ilay vehivavy anefa fa hiverina amin'ilay hoe ny ray dia tsy maintsy mafeny ankohonany. Noho izany fotin'ilay ray foana ilay izy rehefa manomboka tsy mafeny ankohonanao ne ianao dia voaka koa ianao amin'ilay tenin'Andriamanitra ary eo malatsaka mpanompon'Andriamanitra maro rahantsika mahita izany zogelody. Rehefa manomboka tsy mafy fa fehezan'ny vadiny ilay raim-pianakaviana dia lasa tsisy haja intsony izy ao amin'ny ankohonany, tsisy haja intsony izy ao amin'ny fiarahamonina indrindra moa raha tompony andraikitra ao am-piangonana izy dia tsy mendrika azy intsony no mpitarika. Be dia be ny ka efa hitanay nisy ary moa olona efa niaraka taminay sendra ny ka ohatr'izany dia rehefa nanomboka tsy nafeny ankohonany intsony izy dia raraka ary simba hatramin'ny asan'Andriamanitra nentiny mihitsy ary. Mazava tsara izay pasteur niresaka moa ianao momba ny fifehezana ny ankohonana sy ny famelomana ny ankohonana teo hita izany hoe tena misy fiantraikany le izy hatrany amina andraikitra any am-piangonana rehefa ny raim-pianakaviana no tsy mahay mifeny ankohonany tsy mandray an'ilay andraikitra hoe mpamelona ny vady aman-janany dia misy fiantraikany any amin'ilay asan'Andriamanitra le izy izany na tompon'andraikitra amina sampany ianao, pasteur ianao, choral ianao dia misy fiantraikany any amin'ilay
andraikitra ao am-piangonana iny tsy fahaizanao mifeny ankohonanao iny satria lasa mivoaka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao hoe ny ankohonanao ary tsy voafehinao nefa ny aty ivelany tediavinao ho fehezina dia tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra zany ao anatin'izay fa zava-tsara izay pasteur inona kosa ary ny teninao farany ho an'ny mpanaraka antsika ray mpianakaviana ankohonana ray mpianakaviana manaraka an'izao fandaharana manokana izao. Zay le izy ray mpianakaviana ianao anjaikitra voalohany indrindra mamelona ny ankohonanao mifeny ankohonanao araka ny tenin'Andriamanitra hoe ratsy ny jetilitsika vao tsy mifeny ankohonantsika indrindrandrindra tsika kristiana lasa manakorotana zavatra be dia be ny tsy fifehezantsika ny tokantranontsika na ny ankohonantsika na eo anivon'ny tokantrano na eny amin'ny fiarahamonina na eny amin'ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra tsinona tsy manome safidy fa miteny hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo ary ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Rehefa manomboka tsy manaiky anao zany ny vadinao satria tsy voafehinao dia dikan'izay tsy tianao izy. Noho izany tsy tianao ny vadinao rehefa manomboka tsy samy teny anazy ianao sady tsy samy manananatra anazy. Rehefa manomboka tsy manaiky anao izy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana vaintsetsainky manao hoe aleo anatra imaso ozy izy toy izay fitia fenina ka mila mijoro tsika ray noho izany. Aoka ianao ho tompon'andraikitra velominy ny ankohonanao fihezo ny ankohonanao dia tafavoaka tsika rehetra. Misaotra betsaka anao pasteur nanaiky mivahiny teto amin'ny MCTV namaly ny fanontaniana rehetrarehetra teto tao anatin'izay loha hevitra ray mamelona sy mifeny ankohonan'izay mino sika fa betsaka ny ray tena tonga saina tao anatin'izay ny ankohonana voakasika tao anatin'ny famaliana ny fanontaniana rehetrarehetra. Tsy afaka mivalapatra be moa tsika noho ny fotoana fa mbola hijery indray tsika fotoana manaraka iresantsika izay aloha hevitra ray izay tsy andritsika hoe amin'ny fête des pères amin'ny heritaona fa mbola hijeryntsika fotoana malalaka dia ho asainay eto indray ianao raha sitraka ao raha sitrapon'Andriamanitra fa mankasitraka antsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany fandaharana manokana mbola mirary fety sambatra ho an'ny ankohonana rehetra sy ny ray koa amin'ity fety ny ray ity dia tahiny Jesosy pasteur tahiny Jesosy tsika rehetra. Iny Jesosy.